Kemiana manokana ny tantarako iray avao ary miaravanokany koa amin'ny famalala ary amin'ny zanak'Andriamanitra mendrika rehetra rehetra izay miaro ny famasinany ary miambina ny famarinany ka mitazona azy rehetra amin'ny farany tena zavahoana rehetra rehetra. Fogatsika zany amin'ny mpiara-mandrainy Erekia dia tena ao amin'ny Aosma voninahitra ao azy miaraka amin'izay dia kadamarana eny afasy dia Aosma manano avetsany dia ataovitsika ny fampianarana indray zany ny teny amin'izao ny fampianarana anarana parika amin'ny folo zany miarasika miandray ny amin'izao amin'izao raha mapetsika ny fampianana ny imany dia nahitatsika mahitatsika ny tao amin'ny boky apokalypsy moa zany dia nidilekatsika tokopa mitokafilo zany tena ambin'ny folo ny farany zany mikasika ny resaka hoe tsy mahazo ny fe tsy mahazo ny vakotra ary ihany koa ny misy afarany zay zatra miseho mikasika ity zany misy zavatra ho ataony ka iverenatsika kely lay iza lay samy nampianariko tam'maly hoe tsy mahazo ny biby ary tsy mahazo ny vakotra fa tsy manana manitra bibikely ary lay puce électronique zany zatra resahana zany eo ihany koa le hoe tsy mahazo minana tsy afaka mananina mihitsy raha vo tsy manany marika ny bibiky io ary bilehibe ny mamoaka marika ny bibiky sisany fampisisiny olona dia efa nyteneko hoe misy anarana managaka ro tena sisany fampisisy ka io anahy io azo no mapetraka amin'izay mapety anazy fa ny voalaza ny teny dia hoe ny olona manana fahendrena sy manana ny fahaizana nandritika zany dia zay no ao andana mamantatra ny sadidy rehefa tena mantatra fiafanampianariko anareo nefany hoe raha ho anareo izy tia dia tsy misy tokony miverenareo amin'izany mihitsy satria efa nomenareo ny hery iarovana nahaka ny anareo tsy ho azo nyzany bibitety miaraka amin'izany mihitsiny noho ny amin'ny fanamasina miaraka aminareo satria fanay masina rehefa miaro anareo zay rehefa maro ka ianareo ndiara ny maharesy satria tsy mety mivady ka zay dikany hoe maharesy tsy mety mivady fa raha ny olona mijery dia hoe resy ny olona satria zay midivany bibity dia maty daholo potika daholo ary nanareo vikeny koa rehefa atsantany dia matiny fa saingy mitandrina amin'izay io mantsy dia hoe niekopy ao bibity daholo ny olontareta ary hivavaka aminy fa rehefa kosa ny ovikely tsy mety ekoaka tsy mety mivavaka dia izay ny mahatonga anareo mandresy noho ny amin'ny fanay masina dia anareo dia matiny noho ny amin'ny lokonareo dia matynareo fa ny fananareo kosa ny tsy maty satria tsy mety miekoaka mihitsy nareo na miterarana zay ny antony hoe naharesy ny ondrikeny Aosma ny ao anatin'ny baibolonareo dia hoe tsisy miamiady aminy fa matiny daholo ka matiny mihitsy fa tsy naritsany
naresy osikely osoa izy dia ozy ny tena hoe tsy misy may miady aminy maresy izy ny dika zay eo mofo izy maresy satria matiny tokoa le nofo fa raha ny famahy kotsany izy tsy maresy fa maharesy ndray misy zanaky ny avinidy maresy nyzay taretareta fa te maninona tsisy ny vady dia zay le dikanyfitra fampianarana ny orodisiny hoe naresy any bidia zay miaraka amin'ny osoa satria ilay izy tsy mety ny vadika mihitsiny no mahatonga azy natao hoe mandresy mba zao averaka izy dia ny fanazavana manaraka indray a tekikely eto amin'ilay hoe robina zany tonga igova io dia ny fotoana efa mioko anareo moa dia amin'ny heritaona amin'ny heritaona no any no tonga izy io satria miala kotenina amin'ny heritaona tsy maintsy io any izy satria tsy goka ka rehefa tonga izy a dia tsy maintsy hametaka amin'ilay fandaminana maro samihafa eto amin'ity planeta terra ty tsy fantatra hoe mety andany firy andro zany na firy vola na firy fotoana tsy fantatra mihitsy zay mbola misy eo amin'ny sary eo mety vita anatin'ny enim-bola zany mety vita anatin'ny heritaona zany tsy fantatsika na mety vita anatin'ny heritaona sy tapany dia vita zay a na mety mihoatra kely tsy fantatra dia tsy mety misy a fandaminana voapetaka eto amin'ity tany ity tametra amin'ny fahefana mety mety manaiky azy teo zao fotoana zao ampiseho herintsy ny fahefana zany dia efa mipetaka amin'izay le hoe fandaminana napetany a na manaiky anazy teo zao fotoana zao ary tsy misy afaka mamaly be niteneny zay le tena miady amin'ny teo zay tamametrota anazy dia vonoa ka rehefa tafapetaka dolo ny fahefana dia manomboka eo amin'izay le tifotoana iny zany tena spesial ny fanjakandray manotompotsiny atoriny aloha rehefa tafapetaka amin'izay ny fitotoana iny a manomboka amin'ny ataony amin'izay zany dikan'izay mipetaka an'izany hoe manaiky azy dao zao fotoana zao ary tsy misy zay tsy manaiky azy mihitsiny dia eo amin'izay ny manomboka mitelo taona sy tapany a raha vo deklare fa manaiky azy dao zao fotoana zao dia anomboka amin'izay ny telo taona sy tapany a ampanendrena ny ozy teretareta dia teretaretsy lahatao ny oso retareta manerana azy zao fotoana zao dia tanareo zany fa efa tena sarotra be zany tantara zany zany zao tena efa akaiky mihitsiny mizavita zay tsanga raha vitan'ny enimbolana moa zany dia dia efa zay zany manomboka eo amin'ny enimbolana io zany ny fanendrehany satria mipetaka le fandefanemana manerany tany izay io resana hoe nouvel ordre mondial nampianariko anareo hatramin'izay fa tsy le nouvel ordre mondial araka le eritreretiny olomena rehetrarehetra io fa ny nouvel ordre mondial tena izy dia mametaka amin'ny goka ary mametaka amin'ny rafitra rehetra ny amikoka amin'ny goka tsy ampanaiky ny zarehetra amin'ny goka ary anisan'ny zatra mety fansehatra amin'izany a dia ny fivavahana ny bibidy faharo ny bibidy faharo no nametaka n'izay rehetra hoe mahatonga ny tiankofana sy ny fankatoavana amin'ny goka dia rehetra fivavahana rehetra mihitsy hitanareo tsara zao ny eo Madagasikara fa raisika ohatra zao ao anatin'izany atao hoe ina moa le atao Madagasikara zao le hoe fitiaonam-bo-pirenena ho amin'ny fanavozana ny fitondrana Madagasikara zany dia jereo fa nefetika no miditra voalohany an-tsena fa Madagasikara dia anisan'ny tena sibona voalohany indrindra tany dia manaraka an'izany automatika raha vao tonga zany biby zany a dia Madagasikara miforitra voalohany eo alohana io tena miforitra ary manaiky an'io hatramin'ny fakatra io any gogogy efa io sasy ao Madagasikara iny gogy misy aminy tiako teneny io fa tsy mbola tonga moa goka tena Madagasikara dia efa io sary efa hitanareo io hoe fivavahana indray no tena ao anatin'ny fiaina tena manaparitaka an'io resaka goka io
satria any ny fahefam-borokomba ne tsara fa mivotra tiaka foa ny temo Madagasikara za tsy miteny voaingana rehefa ela io ka mahatonga an'izany satria tao Madagasikara no mitoerany any dia automatika tena matanjaka be ny fioavana Madagasikara anoitra neny a fa mehapitso fa tena mahatoitra tokoa angamba fa ny olona mitsisy manaraka an'izany fa miteny fotsiny ary izay ny zavatra misy eo dao bizatsika liara dia rehefa tapitra ny telo-taona sy tapany a dia miditra amin'izay ny fampakarana ny ombikely makany amin'n'antiny lafitra hoazona dolo ny mahatrita dia hovaina tsy olo intsony a dia ny velona indray a miova tsy olo intsony satria tsy mahavititra ny nofonareo dia rehefa voova amin'ny tenanareo rehetra tsy olo intsony dia izay hoa amin'niakatra makany amin'n'antilanta zay iny lay irare nampianariny sy renanareo hoe karavanina iny le karavanina karina valina karina valina fofa tsy hoe karavana makany amin'n'antilanta mafakarina valabe a mandeha tenany dadaiavasy dia ny tenany eo so fa tsy hoe dadaiavasy zay zany le izy zany mazava eto mateo tena mazava nahoany tsika hiditra amin'ny teny manaraka zay atao boky ny fanambarana ihany toko efatra ambin'ny folo eny dinatsika apokalipsy toko efatra ambin'ny folo nijery indray aho ka ino nitsangana teo an-tendrombohitra ziona ny zanak'ondry apokalipsy toko efatra ambin'ny folo mamoaka ny andininy voalohany ka tany amin'ny farany mamoaka ny andininy voalohany ka tany amin'ny farany zany fa efanareo tantaraiky lava be zany izy dia aokotsinareo zany miainany sy voalaza keto mamoaka ny andininy voalohany ka tany amin'ny farany nijery indray aho ka ilo nitsangana teo an-tendrombohitra ziona ny zanak'ondry any nitsangana teo amin'ny tendrombohitra ziona nosana moa zany dia ao Israel Sion tendrombohitra ziona ao Israel zany olona efatra arivo sy efatra alina sy iray hetsy no nanaraka anazy tany 44 000 zany ary voasoratra teo ankandin'ireo ny anarany sy ny anaran'ilay zany eo mifapitiandra rehetra 54 000 zay ny anarany misy anarana voasoratra koa ny anarany zany amin'ny anarany dadany ny anarany dadany moa zay ayavao mazavoady tsika teo fa teo hoe gagasetra anaty dia iny ny fianarana ty nefa metaka fanontaniana mihitsy amin'ny hoe inona ny anarana zao no jevatsika eo misy atomepalelena le anarana zany e misy to 14 ay ary voasoratra teo akanjony reo ny anarany sy ny anaran'ilay dia ny anaranareo io zany sy ny anarany dada Maria ava ny anarany zareo moa zany fikiteneniny ireo isan-44 000 zany tena spesialina zanak'Israely reo ty misy afa-pirenena mihitsy reo ngandray fa zanak'Israely daholo reo a ary eo amin'ny tanànak'Israely dia ankizatsika ny teny tena ndefa eo avy any an-danitra mitaka amin'ny firorondohan'ny rano be teny teo kotobarana teo kotobaratra mafy ary ny feo zareko dia toy ny concerty ny mpitendry ary mpamitendry ary zany hoe tena feo tsara be zany izy avy any an-danitolanta zany
feona zava-maneno ohatra ny ampy-pamaneny re zany a mizika be zany tena izy nefa ny ohatra amin'ny rano be ny fandenesana anazy a ary tahaka ny feona kotrobanaka be ihany koa nefa ny misy mizika ao anatiny eo ohatany hoe rano miravaka be reny zany zareo le sitadao be hoe reny sitadao reny dia misy kotrobanaka ao anatiny eo ny feo anatiny eo zany dia miaraka mozika mahafinaritra kely amin'ny feona hafa zany ohatra hoe feona afaka gitara afaka tena gitara fa gitara hafa teny iny ary ny feony zay reky dia toy ny constitution afamitendry azy mihira toatira vaovao izy ireo teo anaty seza fiandraina sy ny zava-maina rehefa tao ary teo anaten'ireo ampida fa tsy misy nahazo manao zany izany afa-tsy efatra arivo sy efatra tiray mety zay navotana afaka tamin'ny tany ireo no tsy mba nadotony tena tamin'ireo vady fa mijina izy zany dia retonona reto zany dia lehilahy tsy mbola mivady tamin'ireo vady izy ireo dia manaraka ny zanak'ondro naizany hoe zany hoe zareo no navotana avy tamin'ny olona ho santatra ho an'Andriamanitra sy ny zanak'ondry ty zany karazana filazana hoe misy olona tena nataoko hoe voalohany amin'ny olona vidina zany rehefa renanina zareo re taminy zany ny voalohany vidina nyolena tao Israely dia tsy fantatra ny vokatra be amin'ny olona zany izy tsy mbola nanambady mihitsy nyreo vehivavy ary tsy manantsiny mihitsy ry zareo fokojevatsika moa hoe avy Israely fa loatra izy asika foana aloha tsy misy idirao malagasy na frantsay na anglisy dia nahita anjely anankiray hafa koa nanidina teo voan'la mitondra ny evanjely mandrakizay hotoriny amin'ny pomby eto an-tany dia amin'ny firena rehetra sy amin'ny koko ao an-tsamy hafa fiteny mba amin'ny fanjakana rehetra naseo eo misy mijery fananapresana kely motsika aloha jery iverina kely tetavokony apokalipsy iny sept quatre apokalipsy sept trois bonoka amin'ny trois iderety 144 000 matsipika aloha satria efa mandalo eo teny apokalipsy sept trois dia 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, também é pelo jeito. Pelo jeito. Kasih ti 144 000 aty zany. Dia nahita anjely ray hafa koa niakatra avy tany fiposany masoandro nitana fitombok'Andriamanitra be tomboka se zany io ary miantso mafy tamin'ireo anjely efatra nasaina animba ny tany aman-dranomasina nanao hoe aza manimba ny tany aloha na am'ramonatona sy ny azo mandra-panisy le tomboka se eo amin'ny andro ny mpanokon'Andriamanitrika ary reto nisy an'izay voisytomboka te tamin'ny popiny Israely rehetrarehetra ka efatra arivo sy efatalina sy iray hetsy izy sady 144 000 zany io amendiny fa efatry io hoe popiny Israely rehetrarehetra efatra arivo sy efatalina sy iray hetsy zay mazava zany fa le 144 000 misy tetemy efatra ambinifolo zany ny israelianina ry zareo mazava ve zay tenjely ohatreo mazava sa tsy mazava velensy am'izay apokalipsa 14:3 sy ny 4 dia ny efa efatra zany tsika zao 13:4 14:4
ireo no tsy nandroso tena tamin'ny vovavy fa virjina izy. Ireo no manaraka ny zanak'ondry naiza leny. Ireo no navotana avy tamin'ny olona ho santatra ho an'Andriamanitra sy ny zanak'ondry. Ilany ohatra hoe miapakavary io hoe santabary. Mampiakatra vokatra io hoe santabokatra. Io zany ny volavina ny vokatra zany. Ity zany santatra ny olona zany rehefa sankaramitatina io. Ka izy ireo zany tena voafidy mihitsy araka ny manetrany badailana zao arosoana azy. Ary Israelianina reo fa tsy misy afa-pirenena mihitsy. Andininy fahenina. Dia nahita anjely anankiray ampakao nanidina teo voninahitra. Dia zany zavatra valety resantia. Nitondra ny evanjely mangakizay hotoriana amponina eto an-tany dia amin'ny firenena rehetra sy amin'ny foko aman-tsamy hafa fiteny mba amin'ny fanjakana rehetra. Ity indray dia izao ataony Elia zao. Elia mihitsy no manao io azy io amin'izao tsika zao. Ny ataony Elia satria manontany maty ino moa zany ny vola zaty apeko zaty mety misy tsy maraka koa. Hoe misy anjely anankiray ampakao nanidina teo voninahitra. Nanidina teo ambony teo izy zany dikan'izay. Nitondra ny evanjely mangakizay. Nitondra an'izao teny marina zao enareo zao zany. Hotoriana amponina eto an-tany. Dia amin'ny firenena rehetra sy amin'ny foko aman-tsamy hafa fiteny mba amin'ny fanjakana rehetra. Io dia tsy iza fa zao Elia hitanareo zao. Io zany dia hoe mitolo ny filazantsara. Hoe misy anjely anankiray hafa koa midina teo voninahitra. Zay no zareo zany aloha anjely. Rehefa tetaneo zany avy aminareo. Manambara amin'ny zareo ka izy. Manambara momba ny Elia zany izy tataonareo. Zany Elia zany. Dia ho sakokena hoe zany hoe rehefa niranga Daiavady atao hoe anjely daholo ny fiteny anazy fa misokady ny fonotoko zany. Izao ara no nambarany tamin'ny feo mahery. Matahorana Andriamanitra. Meo voninahitra izy. Atonga ny amin'ny fitsarany. Mitsao amin'ilay nahary ny lanitra sy ny tany mba amin'ny ranomasina sy ny loharano. Zay. Ino ataoko aminareo io. Ampianarako anareo ny fitsarana. Ampianarako anareo hoe mivoky nareo anaty an-Daiavady. Zany zao dia nataoko anareo ray volana zao zay. Efa ty amin'ny andro androany zao ny efenina ray volana. Nampianarako ny tsaoka ny Daiavady hoe hoanareo. Mivoaka dikan'izay. Nampianarako hoe matahorana Andriamanitra nareo. Mataoko an'Andriamanitra satria mataoko an'Andriamanitra dia tsy mety manao tainy teny. Misy fotoanareo daholo zany. Elia ny anankiray tamin'ny anjena io mila teny apakapaka dia napahitana amin'izao io. Hitanareo sy andininy favany fampanambarana daholo no zareo rehetra zany. Nanaraka an'io dia misy anjely anankiray hafa nanao hoe rava Babilona lehibe. Ilay nampisotro ny firenena rehetra izay fahatezerana tamin'ny fitsangatsangana. Aoriana ny fahatongavany Elia. Rehefa mandreza ny anaran'ny Elia zany ary misy eny dia andeha amin'izay ny fangavana ny Amerikanina. Dia ny Amerikanina sitrasitra andeha azy amin'ny Cuba io. Nefa ny Elia efa teny fa ny fototsonao ao dia afotsanao amin'izay ny Amerikanina. Satria tsy mety hitsanga ny Rosia Amerianao na tianao. Ary efa tsy mety manao zany izy dia raha ho azy koa dia hitamponga azy eo. Fa tsy mety manao an'izay izy.
zay la teo hoe tongely aho. Rehefa tongely aho dia tsy maintsy mandeha daholo teretareta io mandeha tany fampizaliana ny Babilona lehibe zay tsizy afareo Amerikanina zay nampitokony adalàna tamin'ity tany ity tedy mihitsy ny nampanao ratsy azo tontolo izao no hita maso. Azo afangaro mihitsy ny boka fanjakany Rosia sy Babilona izay atao hoe devavitraka izay toe Amerikanina. Tampinay eo ny andininy fahasivy. Misy andreny fahatelo nanaraka rokoa. Nanao tampiomery hoe raha misy mivavaka amin'ny biby sy ny sariny ka manday ny marika eo amin'ny any na eo amin'ny tany dia izy koa nisy sotro ny divay ny fahavininan'Andriamanitra izay nahidiny eo amin'ny kapoaka ny fahadezerany ty mpangamony sady ampijaliana amin'ny afo aman-kimpara eo anatreny mindiriny masina sy ny zanak'omby ary afaka mandrakizay ny setrokokotrany izy ireo ka tsy ahita iainana mahandro na alina izay mivavaka tamin'ny bibibe sy ny sariny amin'izay nandeha ny mariky ny bibibe da ny anarany. Eto zany dia tena hoe ho ampijaliana mandrakizay dia rehefa nanaraka an'io bibibe io tsy mianteoka teo anatreny satria kitsy tompony divay ny faty izy raha midada ilafa izay le hidina ao anatin'ny kapoaka ny fatezerana le divay ny fatezerana zany na raraka ao anatin'ny kapoaka ny fatezerana dia tena zazo nafangarotsony atezerana io fa ho alefa amin'ny tany ary zay hitany kopy eo amin'ny bibibe sy ny sariny dia ho ampijaliana mandrakizay manao zany hoe avokapoka zany ny fidirana ampiletaka fampijerena vavitsana ty dia mitoko automatika ny bibibe vitan'izay efa izy io dia apiditra ny sariny amin'izay izy le télévision sy ny plus sy ny maro samihafa ny fitenena aminareo dia efa mitsofoka zany vosika amin'ny mandeha daholo zany ampafireny zany efa mandobe zany any Madagasikara zany mbola miramoramo kely izy zany mbola milamindamina ny fandefasana zany efa mandeha izy zay zay moa tsy zany Madagasikara zany important eka fa zany mbola fety zany fa ny zava-dehibe amindreo dia lehibe zany tena manaiky anazy ate rehefa lehibe nge manaiky defa manaiky zao ny tarety ina koa zay rerana kara sy nakatsy zany tafaka ny azy am'izany nge nareo ao any andiny fahakaliny folo ary akatra mandrakizay izy teky nipijaliana izy ireo eto zany dia mazava be ihany fa tena hoe mandrakizay ny fampijaliana misy mantsy olona miteny fa tsy misy an'izany midalona mandrakizay zany fa Andriamanitra mamindra koa hoe ka tsy maintsy abotany any tena ngely lainga zany dia vola miteny an'izany fa tena rehefa nampijaliana hoe Andriamanitra avarany io dia mandrakizay a taominao anatin'io fa rehefa sy ny tompara io tsy misy fanafana intsony rehefa tonga ao fa tenao mandrakizay hoe io mazady miteny io io ary marina koa le zany dia zany manarina zany fa teny zay mihitsy io zany zazay ava zany azo samila zany eny zany ao azy andiny faharoabiny folo fa izy kosa ny valiny fandoteran'ny olona maty zay mitandrina ny didina Andriamanitra fitinoana ny aosiko aho io zany amin'ny tena io dia hoe faharetana dia ny olona zay tena miarika tamin'ny farany zany le fandoteran'ny olona masina dia mite hoe miarika tamin'ny farany dia inona ny rehetra miarika rehetra zany aleo ataoko amin'ny teny frantsay izy dia ty tena aingana sady malaky tsara Apocalypse 14:12 c'est ici la persévérance des saints ity zany
hoe fahavolona be sy ny faharisiana sy ny fandresena zany ary faharetana ihany koa qui garde les commandements de Dieu et la foi en Yahushua eo hoe zay mitazona ny didiny Yahushua zany didin'Andriamanitra zany didiny Yahushua sy ny finoana Yahushua eo hoe nampianariko anareo hoe amin'ny loza be tenena rehetrarehetra io zany hoe andety loza ty sy ny zavatra hitranga amin'ity tany ity zany dia ty ny anana ny faharetana sy ny ahata ary vitany ady dia hoe zay mitazona ny didiny Yahushua sy ny finoana ny Yahushua areo reo ny arisatra amin'ny farany mazava be zay zany ireo zany vita iady amin'ny biby aresen'ny zavatra nataon'ireo amerikanina ny faratsy nampianarin'ny olona amin'ny asa ratsy ratsy anie tena ny zavatra ratsy ena ike noperaketa zay hoe demokratia gaza zava-toza fa ny fianarana ny ratsy zany sy ny fitapitaka eto ambony tany moja teo feovahoaka ny tena marina fa zavatafa leo ambady teo fampianarana ny olona nao ratsy misy ny tena izy ny be dehibe tao anatin'ny sary zangazangana ny afera maizina ny risoriso ny ano kolikoly ratsy misy dao reky ny mipetaka ny système io zao ka ohatsy système américaine zao mipetaka amin'ity planeta terre ty niana tamin'ny fahavetavetany sy fitsangazangana teo so tokoly zao normal ny fambavana anazy mazava hoe zay ty não há Apocalipse 14:3 main tsara amina leky eo avy an-danitra zay aho nanao hoe soaty sambatra tamin'izao ny maty zay ny maty dia zay maty eo amin'ny Yahushua eo ny fanahy aoka hiala sasatra ny asany izy fa ny asany manaraka anazy zany anao zany miala sasatra tsara mihitsy zay maty eo amin'ny Yahushua zany aoka izy hiala sasatra tsara tamin'ny asany fa ny asany kosa ny manaraka anazy manaraka anareo foana zany ny asanareo fa tahaka io zay ho an'imby kely taretra io ka tandemo ny asanareo soraty tandemo ny asanao sao dia mety any ankizy fa ny asany dia manaraka anao ny asanao nanao tsara ny asanao ianao dia mahavitambony tsara ny Yahushua koa anao io le fiarahany sakafo ny voalohany indrindra nanao tsarambina ny asanao ianao tsy mivakimy eo mihitsy ary nanaovanaoko naingainga tekapeteka Yahushua dia manaraka anao ny asanao dia mampangaina an'io ianao io le voaloka anao ny afarany io le fampianaranao maly hoe voaloka anao mazava izy andimy fefatra ambin'ny folo dia nijery aho ka iny misy rahona fotsy retazana dosa ty kisarisary lehibe dia misy rahona fotsy ndratra ny sary hita ary teo ambony dia misy olona nipetaka sana amin'ny zanak'olona sasy voninahitra volamena ny teny io ary tsy fijinjana maranitra ny teny an-tanany ary misy anjela ray koa mivoaka tao amin'ny tenimpody ny antsy tamin'ny feona ery ka nanao tamin'ny mipetaka tambony rahona hoe alefaso ny antsy fijinjanao fa mijinjana fa tonga ny fampijinjana satria masaka ny vokatry ny tany tonga zany moa zany ny fijinjana ary ny anjely tonga mijinja ty anapatapaka ny olona am'izay zany ny ora ka vitany anapatapaka ny olona rehetrarehetra zany atomboka anazy ao amin'ny tany zay rehetra hoe fijinjana mandeha ny famonoana zany ny vita zay taka hoe mitapahana ny vary ny tsara mijinjaina dia milasaka eny an-trano ipijinja dia ambonina ny vary vetinany amin'ny toerana iteta amin'ny vary miaraka hoe sopa dia ty indray zany ny tany mijinjana dia mandeha ny anjely zany zay le hoe anjely ny mitaingeny ambony rahona dia alefaso ny fijinjana zany hoe andana vomy daholo am'izay ny olona fa tonga ny finjinjana ny zareo
hotelevana amin'izay ny akalana sy ny faingelana anana. Nedy dia izay taon'ny Josoa ny atana dia ireo tsy mety nanantony an'i Josoa. Mazava ve ateo ankizy? Dia izay zany hoe nandeha zany nalefa mipetraka teo amin'ny rana teny amin'ny tany ara ny andro fidindrano ka voaindrindra ny tany. Ary misy angelana akainy afa koa nivoaka tao amin'ny tempolo eny an-drafitra dia ny tany andro fidindrana maranitra koa. Dia andefa varavim-polo. Dia nivoaka teo amin'ny hotely na ny altara. Ilay anjely manam-pahefana amin'ny hafa. Dia niantso tamin'ny feo mahery ka nilaza tamin'ilay tana andro fidindrana maranitra hoe alefaso ny andro fidindranao. Ka ho tazy amin'izay ary misapao voaloboka eny amin'ny tany voaloboka ny tany. Fa efa masaka ny voady. Tena hoe dia noarina tamin'ny hoe sapao voaloboka ilay. Ka raha oarina moa zany dia ilay fanoarina ataon'ny Josoa hoe zany voaloboka dia ilay hoe sampany. Ary ny sampany hita izay tsy mamoa dia ho kampana. Izay ny sary iny zany. Zany ny olona rehetra zany dia ho tapany fidindrana ihany koa. Ny ao amin'ny Josoa dia efa hiomba zavony zany. Satria ilay fidindrana dia izay hoe zany voalohany zany sampany izay. Hainareo sary misy toa isaky hainareo ny teke. Hoe zany voaloboka dia ianareo ny sampany. Ka ny sampany izay tsy mamoa izy Josoa dia ho kapay. Ary isika ny anaty hafa. Kanefa mieritreritra fotsy fidindrana. Ao amin'ny Jaune 15 bakitsika zany. Leo aho mavakitsika amin'ny andiny voalohany. Eo amin'ny andiny voalohany ho amboatsika anazy. Jaune 15, 1, 2, 3, 4, 5. Ainsi de suite verset 4. Izao no tena voaloboka. Na hoe izao no tena foto voaloboka. Ary ny raiky no mpamboly. Dada Java zany no mamboly dia Josoa no foto voaloboka. Ny sampana rehetra tsy mamoa eo amiko dia misy olona. Izay ilay danger zany izay. Efa tsy hamoka tena zany eo amin'ny Josoa na fahamasinanao na fahamarinanao ny asa fampona fampiponao fitiavanao dia misy loka ianao izay Josoa. Anisan'ilay ho tapany ianao zany dia tsy penenety. Ary izay rehetra mamoa kosa dia mora mitsanana mba hampamoana azy bebe kokoa. Zay. Andiny fadimy. Izao no foto voaloboka ary ianareo sampany. Izay mitoetra ao amiko sy toerako no mamoa bebe. Satria raha tsy izao dia mahefa mahinana inona ianareo. Izay rehetra tsy mitoetra ao amiko dia arina ny vinany. Tahaka ny sampana kamainy. Any ambonina ny sampany ka tipy ao anatin'ny afo dia may. Ka tandremo zany ianareo izay tsy mamoa fa tsy dikany. Tsy toeram-piarokarofana mihitsy ao amin'ny Josoa. Toerana fiomanan'ireo izay andeha ho any amin'ny lanitry ny maro. Ka rehefa ho azy zany ianao ary izay mety ny objectif anao dia aoka ianao tena ho sampana mamoaka. Mazava izay? Raha ny sary moa zany dia ohatran'ny manana fanasan'arondry kely misy tandremina ireo tia tsy mamoaka ty. Satria ohatra veriverina foana zany sary zany fa mba mihainy kosa dia ohatra manana fanasanareo amin'ilay hoe tena aza mamita teny nareo fa tonga andana manao izay fampisehoana ny fitiavana ny Josoa izay nareo. Mazava ve?
Rehetsiatsia le apocalypse 14 dia ny 19 dia na rehefa ilay andeha tany amin'ny tany ara ny antso fijindrany tany noto azy any amin'izay ny voaloboky ny tany le tany lay zany lasa toe voaloboka voaloboka satria teny amin'ny tany teny zany le voaloboka ka natsika tao anatin'ny faniazan'ny lehibe dia ny fahatezerana Andriamanitra zany nosena teny ivelan'ny tanàna ny faniazana any hoe rehefa esona tamin'ity tany ity zany ny raha fiteny tsara ny fijany zany sy tsy mety miaraka tamin'ny Hosoa zany a io fa tafatraumatika reny zany zava-koza izay miaraka tamin'ny Hosoa kosa dia nikaraka mainy Hosoa tena kolokolonya tsara mba mokatra tsara dia kireo koa ngefa nareo izay manao asany moa mitombo tena reo hoe me mandroso be ny ataonareo mety daholo me tsara ny tana gaty amin'ny teny tsy misy zava manahira fa enareo mihitsy hoe mitombotra mitombotra daholo lalaka alianareo fa zay entana nambany any Hosoa sady ty lalaka koa teny kinany lalaka alianao rehefa timbo dia nataka nanteny hoe raha mbolinjano amin'ity fanjakana masina itindiany aza mandany andro fa rehefa andeha dia tena andana ny fonsy rehefa tsy andeha andana ny ara efa tsy fotoana ny fanaovana kilalao iny zao efa fotoana ny préparation départ makany amin'ny natinany ary fiatrehana le zavatra voazy izany tsy tokony ianao kilalao tokoa mazava be zay nosena teny ivelan'ny tanàna ary ny famiazana fa raha nahadifitra tany amin'ny vilinambo rito soavaly no nivoaka avy ao ka nitobaka tany amin'ny eninjato sy arivo tadio raha angely zany tena fahafatezana ane zany sary zany aia zany ty fahafatezana teny niteo mozinareo hoe lamborito soavaly iny amin'ny toerana misy an'le tongoty petrahany le fitaingina soavaly akely zany ny avony raha avy anavan'io tany io zany mba retezina dia eo 300 kilometre amoany faty miripateran'ny tanàna manerana azy fotoizao dia zany hoe raha ohatra ka retezina zany ivoakan'izay ny sary hitanareo raha rehefa retezina zany le fahafatezana le tany ty ka atao mikobo zany ny olona ohatrany dia natonatra any amin'ny lamborito soavaly miavy olona maty moa zany no tena marina tena zeo ty satria moa ny raha moa zany iny amin'ny olona no mipetaka ka niavy ny raha ve ho tafapetraka ny tanotanytiny satria fa le ahavon'le ty misy ny tinapetaka hoe olona maty misy zaza ny resahana zany dia teny amin'ny lamborito soavaly ny atevy ny olona maty a ao amin'ny 1 metre mahery eo zany zany tazany na 1 metre latsaka 1 metre eo 1 metre mahery kely eo niavy ny olona maty ary tonga tany amin'ny eninjato sy arivo tadio zany hoe mbola fietsifetsy zany eninjato sy arivo tadio zany 1600 mety kelikely eo misy angedangeda tokoa 300 kilometre eny dia ho 300 kilometre eo mihitsy zany no maty tamin'izany fotoana zany isan'ny olona maty raha ohatra zany alahatra zany isan'ny olona lalana ohatra zany resany dia natratra 300 kilometre no faty ary 1 metre mahery ny avo faty miatatrafatsy amin'ny 300 kilometre eo nazobe ny lalana zany nazotra ny lalana io manodina 4 metre na 5 metre eo zany lehibe ny lalana afahany tomobile faniny 5 metre eo na 6 metre eo zany entre 4 na 6 metre eo zany ny lalana manodina ao anatin'ny 3 kilometre lazera zany 6 metre
longueur 300 km, hauteur 1,50 m ndamo. Zay avy ny lamboritsofa azy. Tahaka ny ahoana zany ty faty atatataty. Aiza ny tena fandehanan'ny faty? Aiza ny ahitaran'izy io? Ndao tsy hiditra amin'ny boky Joely. Sy aseho antsika daholo ateny eny fa ny sara. Mba hiomana ndraiky eny dikan'izao toko zao. Joely toko fahefatsy. Ao ny andiny voalohany. Joely toko fahefatsy andiny voalohany sy ny faharoa. Ato misy an'ity tantara ty. Fa amin'izany amin'izany, tsy amin'izany fotoana izany. Zay ampidiko ireo lasa mpivavo, izay avy amin'ny Joda sy ny Jerosalema. Zany averina zany ireo Israeliana miverina vavo zany. Tany Israeliana miverina vavo dia tamin'ny taona 1822, tamin'ny andron'ny président Israeliana David Ben-Gurion. Ary nahazo fahaleovantena zareo tamin'ny 14 mai 1947 angambany izay. 14 mai 1947 izy nahazo fahaleovantena teo raha ny fitadiko anazy. Zany hoe efa niverina amin'ny tany mihitsy zareo rehefa nanao fahaleovantena alaza firenena amin'izao vaninantsika zao mihitsy zany tantara zay. Satria miverina izy tamin'ny fahavavoana izay nilohan'ny zareo. Andiny ny faharoa. Dia iny fa kovoriako ny firenena rehetra ka hoentiko midina eo amin'ny lohasanjo Josafata. Ny lohasanjo Josafata io toerana misy azy dia eo Megido. Io ilay hoe fara Megido. Any Israel misy anazy io. Ny lohasanjo Josafata sy ny fara Megido zany dia toerana iray ihany. Megido ilay tendrombohitra, lohasanjo Josafata ilay lohasa. Dia ny ara Megido zany natao hoe ara-magodina amin'ny teny zany. Dia eo ilay misy an'ilay ady be mahatsiravina zany. Dia iny fa hovoriako ny firenena rehetra ka hoentiko midina eo amin'ny lohasanjo Josafata. Eo amin'ny ara-magodina dikan'izay. Raha makany Israel zany ny olona anankiray dia mahita ny zavatra teneniko fa ny lohasanjo Josafata ihany natao hoe ara-magodina. Ilay tendrombohitra natao hoe Megido ara-magodina zany. Dikan'ilay ara dia atao tendrombohitra. Ary ny lohasanjo Josafata ilay lohafay eo ambany eo. Dia tanimbary no hoe tanimbary zany tamin'ny tendrombohitra. Ny lohafay tendrombohitra nohay lohafay tanimbary hoe ty Madagasikara. Raha io misy tendrombohitra dia tanimbary no eo ambany eo. Voalohan'izay zany ilay sary. Satria ny lohasa mihitsy ny anazy fa tsy tanimbary fa tena lohasa. Ary araka ny voalaza zany dia mahazaka tena tany amin'ny 200 millions de personnes ny andro io toerana io. Araka ny fandinian'ny Kristy ho an'izay ty mandinika moa zany. Dia ity lohasa ty tena voavana tokoa. Tamin'ny mpandinika moa tsy mahafantatra an'iny. Fa Eliana ny teny fa nomany nandray an'ilay miaramila 200 millions ny toerana io. Ilay ady amin'ny Aozoa. Ary rehefa miaramila 200 millions rehefa ilay ady anatika ny Israel. Io ilay itenenako aminareo Israeliana hoe tena andana mandositra na mbola azo atao ny fahafapetaka ao Israel hoe indrindra fa vehivavy. Kanefa ny adalanareo manerana ny adalanareo Israeliana manerana tany no tefa zava-dosa amin'ity fifamonoana ataonareo amin'ny rehetra ty. Tena nareo koa matahotra mbola histoire lavabe moa ny Israel mbola resako ho amin'ny spesialy Israel mihitsy ny hoe ty zahatra adalalana ataonareo Israeliana. Fa mbola tantara lavabe zay rehefa itikitra aminareo Israeliana ny ia.
fanazava aminareo miatony anilizana anareo dia tsy hainareo akory natonga zany fa rainareo ny fandehazako tara zao dia mpiavana amin'ny amerikana io zany nareo fa ny amerikana zay anteranareo io tefa okory ka raha mity fotoana atongavany ty miaranila 200 million aminareo ty ny frely any satria io bokony joely mihitsy manazava hoe ovriko ao Israel zany ny firena rehetra ka hoentiko midinao amin'ny lohasanjo fafaty miditra ao amin'ny taninareo zany miaramila zany ary ny miaramila vohomana tamin'izany dia 200 million hoentina midinao amin'ny lohasanjo fafaty ao amin'ny toerana hoe ara-magedona ray andro toeranareo matoa miditra ao amin'ny taninareo ty miaramila ty 200 million maty ny vehivavy eo aminareo dikazany o betaveta matyravina mihitsy ny vehivavy eo aminazy eo satria Israely any raha mba maheno anyely any nareo teny aminareo zao ampianava tokony tonga sainareo fa mahafantatra amin'nyovandoanareo ny Israely any lena koa nareo amerikana fa izay ny tsy mety amelezany boganao amely satria anao no zesta miaron'ny Israely nefa nizy tsy maintsy ho an'ny Israel natina naty ianao no fiteny ary ianao ny amerikana tsy afaka hiady aminay anao tsy afaka hiady amin'ny ely any anao tsy afaka hiady amin'ny aoso any anao tsy afaka hiady amin'ny tada iavay anao olombelona ihany nareo ny tena io fa nympamorona ngety ny ale matiavy any ary tsy misy afaka niana amin'ny teny sa ny teny dia tsy misy mandeha araka zay nandanina menazy tsy maintsy hidina any Israel na tena ty boka miaraka amin'ny miaramila 200 million miaraka amin'ny zay no mahatonga le hoe tafakateny amin'ny lambo ritsovaly ny raha ary tonga tena 300 kilometra ny lavadeo raha nytariny fa tena fantitsy fantitsony zany mahatsirava dia ombeko anareo le fandefa tsaratsaritsy misy hoany io fa io tarifiko kely le teny fa tena hoany mihitsy izy aveko le dimy favo dia iny fa ovoriko ny firena rehetra ka hoentiko midina eo amin'ny lohasanjo fafaty ary eo ny fandarako amin'izy io noho ny amin'ny Israely vahoakako sy lopako zay nahelo ny tany amin'ny fireneny tsy noho ny amin'ny tamiko zay mizarazay sady famaliny Eosma misy tiny famelohan'ny Eosma any mety vany rety ny nivany Israel fa tena fotika ny Israel satria miditra eo zareo asa fetitao zay teny zay fa le fa androany any nomeko anareo zany enjina fa tsy rahapitrakory zao avy dia oekena mendininy fa sivy joela 89 mitso izao any amin'ny fireneny miomana iazy nareo asaovy mitsangana ny lama eo aoka anatona aoka hiakatra avokoa dia nampiadana rehetrarehetra anaova sabatra amin'ny angadinareo netina miantsonareo hoe andana zany ataovy sabaty ny angady iny ary miantsonareo vaoletina mihitsy aoka ny io sy ilaza hoe olomahely ao olomahely koa ao efa noho izy olakanosa olakanosa no teny ataovy mahely koa no fangaina anareo tonga avokoa ianareo rehetrarehetra manodidina rehetra tamin'ny vomi iavao ento midinao ny maherinao aoka hitsangana ny firena ka aoka hiakatra ao izy hoe ny moasanjo Josafata fa any ny petsako hitsara ny firena rehetra manodidina ny firena rehetrarehetra manodidina zany dia entina hitoro safanjo Josafata dia ny firena rehetra zay tafitsy anatin'ity saha rehetrarehetra ty zay manodidina ny Israel
ary midinany atany amrosiana ny favaraka ho alotsika zany andiny fatelo ambiny folo raisoarany antsyfinjinjana fa mafaka ny vary elona ndray le sahatary amin'ny apokalipta 14 zao avia manosiosy fafeniny famiaza voaloka mihoatra ny varitra io le hoe tena hoe atany amin'ny lambo rito soavary di mivarika iny zany le perana re atrano zany ny avon'io le avon'io maty ny afatrafatra mivoa zany satria be miaratseny izy ireo vahoaka be ahoana zao vahoaka zao zany dika azy indre zazy vahoaka be atao mafana ny masoandro mambolana ny amaiky afaka mikitana ny fanirapiratany ny vadika maiky am'izay no masoandro tenivolana tena miraperatra tsoetany any fitany hierina avy ao ziona iava tena mitezitra am'izay dadaiava ao amin'ny tendromboatrany Israel na ditaizany hampandeny feony avy eo Jerosalema izy andelo zay ny feony zany iavany zany dada malalanay fa iororo ny tany aman-danitra fa iava kosa nefany a no fialofana ho an'ny vahoakany ary no fialovana ho an'ny zanak'Israel raha mitodika zany zanak'Israel satria milosa ny anjoana dia mbola misy fialovana avy any amin'ny avahany any amin'izany fotoana zany ka tena tantara rata moneny zay andiny fafito ambiny folo dia ho fantatsinareo am'izay fa iava-andriamanitrareo zao sy dia monina ao ziona tendrombohitro masina ary fitoerana masina Jerosalema na ho tsy midiavy ny afa-firenena intsony fampisehoana zany a tena anaty Israel aty ka ty aneha moa dia efa nitsaky trano zao fotoako zay noho ny any zava-toerana nataony Israely any vaotsary zao zany dia lahitantsika efa tena mankany Israelina mihitsiny a voaka fanjakandrosi ndondray ozy rehefa tsika ny teny alika tamin'ny bokony izy tena ndray a maheno ve ao amin'ny bokony izy tena ndray tsika zany a izy tena 38 verena tsika ndray izy tena 38 a aliny voalohany sy ny faharoa ary ny fahatelo sy ny fahaefatra tonga tamiko ary ny teny miavana mo hoe ry zanak'olona ampio makany goka ny tavano any amin'ny tany magoka zay fanapaka ambony any soka sy tebalo ary manana an'iny any ka atao hoe saona zay ny miavatompony maro indro ho avy any aminao zany goka fanapaka ambony any soka sy tebalo ty mosoka ty moa dia azo lazaina hoe mosoko ihany am'izao teny zao fankarazana fiaina avy any avaraky izy io maty dia misy androsi io hotarioko ianao dia asiko farano ny valanoranonao ary entiko mivoaka penao tsy mitafika rehetrarehetra io zany dia miterena mivoaka zany voka fa ty tsy mety mivoaka ivoaka zany voka fanjakan'olontsika tsy mety mivoaka izy ka dia hotarikoko mivoaka ianao a ho asiko farano ny valanoranonao a dia miaraka amin'ny anao sy ny tafika anao a soavaly amampitaingy soavaly samy ary fitaovana tsara indrindra koa miaramila maro mitondra pingavina manapingakely samy mahay zavatra tokoa io zany dia hoe goka fanjakan-dotsy io zany eo avoaka tao zany ao amin'ny andiny fadimy ambiny folo matatsika hoe avy any amin'ny farany avaratra maniavaky isaikikely zay tendreo dimy ambiny folo
tonga avy any amin'ny taninao avy any amin'ny farany avaratsy ianao sy ireo firenena maro zay miaraka aminao samy taingo soavaly koa dia miaramila betsaka sy tafika mahery izy zany dia avy any amin'ny farany avaratra dia manampianaritra sefanosily misy raha mianako Israela ty Israela ny santaran-tany raha soatra anaty na jerena dia Israela ny santaran-tany dia ny ambon'ny Israela ny avaratra ny Israela dia Rosia amerikana raha mivekrata marina dia io Rosia izany miaraka aminy tao amin'izay any eo ny andininy fahaeny andininy fadimy no vakitsika andininy fadimy Ezekela 38:5 mbola eo Ezekela foana tsika za raha mbola tsy manova toko zany dia mbola eo amin'ny toerana io ihany tsika fa rehefa manova toko amin'izay dia teny hoe zao atoko fa zao fa raha mbola tsy manova zany dia eo foantsika amin'izay Ezekela 38:5 ny persiana sy ny etiopiana amin'ny libiana no miaraka aminao samy manana pendrabe amin'ny mampiarovandreo tira zany hoe fa ny iraniana no Rosia miteny zao zany mahatonga ny hoe hananao foana ianao amerikana iady amin'ny iraniana io fa zaka-tsoa avanao zany io fa manapotsika anao mihitsy miara tsy divanao amin'ny za tsy miteny hoe tsy arisany hoe tsy afaka manely anazy no afaka manely fa tsy mapotsika an'io zany io fa ianao no potsika eo mbola mitiotono satria efa ny raha ny dadanay io efa ny teneny dadanay zany iraniana zany fa tsy mety hiaraka amin'ny Rosia ka tsy anao hoe andeha andava tsy anao hoe andeha napotsika azy zareo ka tsy anao hoe andeha andava ny bomba nucléaire fa baiko mely avy any amin'ny dada iavasy eo soa no nafanao an'ireo ny bomba nucléaire ny arivo efa manana mila zato ianao andeha matory dolary centinopérera amerikana efa manana amin'ireo no tomaty fotsiny reo hoe efa misy eo misy bomba nucléaire misy no amin'izay ao tena misy ao zany hoe rehefa rehefa anao nyvaloteny fa misy bomba zany tsy atahoranareo anao fa tena vitan'ireo mandefa an'io vitan'ireo mandefa an'io dia mbo miteny anao a Donald Trump fa alefa ny zareo iny ty miala ratso anareo izy nitiako Diego Garcia iny mizaka fafa eo mahatonga avy tamin'ny Diego Garcia ny misilana nefany tsy misy misila matifitra lavitra be 4 kilomètre ohatran'ireny efa misila enjana be mato mavita mitondratonga amin'izany efa any amin'ny nucléaire dikan'izay ny puissance manakaiky tiany ka zaho moa mba miteniteny any tena marina zareo tsy tia mena zany any azy zany fa ny tompy misy hoe men'olona reo da sy fa minjanako tsy maintsy miteny satria le fanavoalahatra hoany anay tsy maintsy atsony Elia ary izay ny ampakarany any Elia zay izy mitantara zao zay ny atao hoe Elia tsy tantara ny zavatra ifandaniany farany fa zany rehefa tsy teny fa tsisy nalà foana miaza mahatratra anay fotsiny ary efa mandeha nefa le anay ko mandeha kely anay le andadanay avany efa mandeha taza menimena rehefa tratra fotsiny ny persiana miaraka aminao réussiana iraniana io dia ny etiopiana afrikana libiana afrikana reo zany nosy miteny afrikana io zay no mahatonga itseo ny afrikana dia miaraka amin'ny rosiana lozika be zany satria baiko mena anazy ary tsy maintsy miaramila no mitondra zareo dia misy reo tsy maintsy miaramila miaka ty Madagasikara zao fa miaramila miaka angay mety asorona tso aza mieritseritra zavatra hafafety zany fa tsy mety itsony ny tany afrikana raha vao tsetona miaramila tsy mety satria efa mely sarotra be le fiarahana boky amin'ity boky efa tafity teto amin'ity eto Madagasikara tiako resahana fa tsy zakana sively Madagasikara io tena miteny ny afandareo afaka misy eo zay entina fanomana fa dia mahatrivety tsy mety soa resaha zareo no tsisy mety miako angamo dia efa fotra be izy tsy tadidiny anao fotsiny eo keliko zaho koa tsy dia mbarahany zany sady tsy dirako andafa miteny fotsiny hoe zay miteny avy eny amin'ilay mpanamboatra sy mpamorona ka rehefa te hidibiky dia midira rehefa tsy hidibiky aza tokoka zany zay fotsiny ny valiny zany hoe mahatonga milaramilany samby miakatra amin'ny firena afrikana io ary efa nanome reperanareo aho hoe
raha tonga ao Afrique du Sud miara-mila tonjy lasa mpitondra zany eo Afrique du Sud miara-mila dia manomboka mitangeo an'ny olona mpanardiany autoritarisme dia fotsiny leperaneko anareo zay na zany tiniteny hoe io fa dia zay fotsiny lepera zay mba nomera sy ny atoko miaran'izany dia mera zany zareo avy any avaraky ny taranakitogarina avy any fahatany avaraky sy ny atoko miaran'izany rehetra le vahoaka maro PDB araka aminao koa ty zany ireo zany miaran'izany deo amin'ny miaramagetony na le amin'ny loasanjo Josafata reo zareo eo andiny fapito ao vovohomany ianao ataovy ny fitaovanao io le nanome baiko ny ambasadavanareo tamin'ny fotoana io tany amin'ny 2003 hoe na nataova fitaova pediny hitadina nohon'le usine nucléaire zareo tao Iran io le nanao mitadina nanaka ny Iran dia zay moa tonga namiteny hoe ianao re miatrana mitsavatsavako ao anatin'ny resakiva io maty hoe tena manao rivotra amin'Donald Trump mihitsy ny president américain mba maheno ary ianao tena aza miditra amin'io sary io mba manao rivotra eny maty amin'io resaky io tena aza miditra io fa rehefa miditra moa dia fianao zay izy koa nefa ny sarotra nahana satria hiditra kivano io zany tsy asy fa mahina zany dia mandeha makatsy ny makanefa danger daholo io mandehananao io danger nefa ianao mba voahiraka ihany nefa latany aitizy tahoana ao rehefa tsy mety me zay dia ary aoka ianao no lehibe hoe aoka ovomany ianao ka atao tsara ny fitaovanao ianao sy ny vahoaka be rehetra rehetra tsy tafakolo manodidina anao dia aoka ianao no lehibe tena hoe tsy maintsy Russie ny lehibe rehetra rehetra misy zany Russie ny lehibe ny tavanaka rehetra rehetra Russie ny lehibe ny zareo ao ianao eo Russie ny lehibe ny afrikana ary mbola manampy an'ny Russie ny tatsinanana tafiditra ny tatsinanana noho ny amin'ny titehity ihany koa natafiditra anazy ndraiky anovako tsy indray tsika eto apokalypsia toko fahenina ambin'ny folo eo amin'ny andininy apokalypsia toko fahenina ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo apokalypsia 16:12 nandaraka ny tao anatin'ny kapoaka ny tamin'ny Eufrate indray ilay olo lehibe koa ny anjefa eny ka naharitra ny rano mba hisy lalaka anlehan'ny mpanjakaveny antsinany dia mbola andeha ho any Israela dao zany mitandrona andreto ny tena hita satria le renirano zany no anisan'ny balazy zany ny tena maty raha andeha vety atsinanana ny akandrefana ho any Israela zany ny tatsinanana dia sakana andeha ny rano Eufrate amin'ala satria renirano Eufrate dia mety avy any Turquie avy any ambony famiraraka nika tamin'ny golfe persingana misy io hoe divana josika miteny io miraraka ao le dia mohitra zany ny rano iny midikazay mba ahafahany mpanjaka ny tatsinanana an'iny ka izy moa ny mpanjaka ny atsinanana ary ategneto Sino, Mongol, Corée sy ny karazany eto ny Afghanistan figareo tatsinanana daholo io ny Pakistan ny Afghanistan nandehanany atsinanana zany mazava zany fa matongonongana daholo ny tatsinanana otsika tao matika ny fandefana ny dikazany zay natonga ny anteny efatrany ira hoe rava ny tanina ary rava ny demokrasia fampatiarany teny ilaika izao mandeha zao ny matanjaka aveka zao tatsinanana nitatita taritin-Rosia azany moa zany ny apolo fita amin'ny tsy mazavaka
mba tonga ny hoe tsy fitanitsy ny famarinan'izao tena izao dia mety nanomboka foana hoe resy losiana resy hoe titipina ny sinoa resy ny iraniana resy izao raha resy any zany rehetra zany maniro ny mety any mandeha misolelaka makany siny misolelaka ny reny mangataka tiarahana tsy hoe mba fio zay ampitahana ny azy ao an'io mihina raha tsy misolelaka zany mihina raha tsy mitady posany zany tsy misy afaka ihana miteneny azy zany na olombelona aka any amin'ny président manerana zao tokony farany ambony atany Donald Trump lopeana hevitra aminy tsy afaka miana miteneny any ianao katany afarany kely izy zany mahatonga namba manoro hevitra anao mihitsiny hoe tena aza mihevitra amin'ny raha io raha mbola azonao tao fa tany dia ny Andriamanitra Abrahama keny itivanao direct tamin'io teny io e rehefa niteny taminao afa tena anazay hoe Cuba io e fa ao hoe ny afaty anao efa anao tsy maintsy andreo tsy azo anao hoe président hafa mandeha amin'izany fa tsy anao kanefa tsy mety lesy izy ianao miady teo eo zay mivelantsika any aloha fa koa hoe fataka ny tolhevitra rehetrarehetra zeny fa azo rana sy tsy arana fa family kosa na ho avy zay io zany dia nahitany hoe tafaraka eo koa zany nitatsinanina nisan'izany ny sinoa ary zay no mahatonga an'iny rosy amin'ny sinoa miaraka tamin'izao efa tany taona 2001 no nampianarana amin'izany izy fa mbola mararary daholo na sinoa na mosiana tamin'izany tamin'fotoana zany mosiana ho vavikodika mo sinoa tsy mbola afaka namin'iny io sinoa miakatra be io voainy io miakatra be kokoa io ny amin'ny fampianarany Elia hoe vita ny efarataka ny any Israely izy dia tsy maintsy araka amin'ny Rosy tany izy dia lasa matanjaka be ny dikatera haka ny Rosia misy azo atao min'iny io fa tanterana teny Elia daholo zany rehetra zany io nareo tandrena fa mitsingidina dia mitsingidina nareo moerady nareo fa tsy mbola tanteraka aminareo teny eny any maro tsy mihitsy efa tsy mihitsy olana nify fa hitatsika eo ny toy rehefa voapoka fotsiny a tady ihany eny any eny a mbola verako ataonareo iny ka mba ho azy netindray zany boky Ezekely niverentsika ny boky Ezekely indray aloha Ezekely 38 oaiza ro telo sivy oaiza zareo mba ho azy tsy najery an'izay toy tantarako Ezekely 38 a dia manomboka any andininy valo Ezekely 38 tapoka mosisy ilay miaraka aminy zany ty oaiza zareo zany dia efa meoko le vany hoe ho any miara-mageto ny zareo satria le soloa sy nitatsinana koa dia ho any miara-magetona fa tsy fiterana azy rehefa avy eo meoko anarikely rehefa afaka nomary dia ho fangiry ianao noho ny afarany taona any any afarafarany taona any tsy rovina zany zany taona zany dia ho avy ianao any afarafarany taona any rehefa afaka nomary noho any afarany taona any afarafarany any zany dia zay dia ho avy ianao hameny amin'ilay firenena afaka tamin'ny sabatry zay nangolona aveny ny firenena maro fa Israela zany dia nisahana zany niverina tamin'ny tany ny Israela tamin'ny taona 1922 ary fovanina amintsika zao samy izy hoe ary nahazo falevantena izy a tamin'ny 14 mai 1947 hameny an'ilay firenena zay afaka tamin'ny sabatry dia ilay firenena nangolona aveny amin'ny firenena maro aiza io toerana io ao amin'ny teny ny Israely zay efa alao nandritry ny ela hameny ny firenena nampidiana avy any amin'ny firenena dia izay efa monina manjoka izay a avokoa izy manontolo zany hoe handeha hameny any Israela zany ohatsy ho any amin'ilay toerana atao hoe Lohasambo Josaphat dia ity sakolo fa le atao hoe ala-magetiny any afara no avy zany aketsika eo ny andiny fafitsy eo ny andiny fefatra ambiny
dia alala izany ianao andefa diobizy koa zany rahampitikainzy ezekely ka ho tonga avy any amin'ny taninao avy any amin'ny farany avaratsy ianao sy ireo firenena maro miaraka aminao samy ansovaly avokoa miaramila betsaka sy tafika mahery any akatamila nisy rely vahoaka ianao andimy tena dikony toy ny raha manarina ny tany ny levinao any afarany andro any mitondrako anao amely ny tany any afarany any rehefa hiparana zany ny farandro dia miotoko am'izay no amely ny Israel tena tonga eo tsika mirosy zany voanso amely ny Israel ianao sy ny iranianina sy ny afrikanina sy ny plo dia hitatsinana rehetra ny Afghanistan, Pakistan, ny Mongolie, ny Koreanina dia efa tatsinana dia zay tafaraka amin'ny Rosianina dia izany ve ny teny dada iavady ny valinao re dia matofolotenena donatra nefa nareo nazo fa mivavaka dia reo mivavaka tsy mba manoro anazy hoe tanazay ke ty sary mandeha ty fa fanoerana ty teny ty Andriamanitra Abrahama ty ny fandehanany Amerikana manko Iran io fa tsisy mahay teny an'izany nareo raha tsy tombely ahy fa tombely ahy dia miteny hoe aza metanatany aza mitanano tsy fa hoe miara tao saingy tsy azo miteny igny izy akory atao zay le hoe akory atao da hoazy veresika am'izay raha ny bokony hitamo Apocalypse 16 hoe nakany miara-maketina zareo sinoa Apocalypse 16 hozy moa vakesy teo dia vakesy eo mendiny fatelo aminy fondera rehefa natsona zany efa ndakatsinana dia misy teo tena aminy folotsika dia misy fanahy maroky telo ohatrany saona petako ny voaka avy tany amin'ny vavan'ejavo dia avy any amin'ny vavan'ny bibidy ary avy any amin'ny vavan'ilay mpaminany saotra fananaky telo ohatrany saona zany fanana voakany zareo zany izy fanana diboly zany izy io ianao navoakany hanao ina zany ty fanaratsina diboly ty ndray navoakany javana dia navoakany bibidia bibidy voalohany dia navoakany bibidy faharoa le mpaminany sano dia bibidy faharoa teo mpaminany sano io le fivavahana silamo sy ny fivavahana kristianina sano teo samy mivoaka daholo reo dia nyjavana sy ny biby zany dikan'izay andiny fefana ambin'ny folo fanana demonia reo teny rongatra zany ny fanaovana fagagana be rehefa kelikely fa manao fagagana sy makany amin'ny mpanjaka amin'ny tany rety izy tena fagagana tsy izy ohatany tena aky démonstration na force mihitsy ny izy fa mandresy lahatra zareo ary resena lahatra mihitsy ny mpanjaka amin'ny tany rehetrarehetra ary hamory anazy ho any amin'ilay andro lehiben'Andriamanitra tsy toko sila zany fa eo miara-mangetony ary amin'ny loasan'ny Josaphat fantatry zareo zany fa ho avy dada iavay sosoany mialan'io sao mazao azy dia mivoaka amin'izay ny fanafamitana manao fagagana mandresy lahatra azo toso hoe tongava reka hatramin'ny loasan'ny Josaphat fa kombavy mihitsy ny eo rehefa zaka famitana dikan'izay ary zay no tonga nela miditra satria efa be mihitsy zany melohan'izany rehetra zany tena misy ady ny fanaovana an'ilay ihany
Zay zany rakiso atataraina fotsiny. Dia samy miomana amin'ny dolo izy tontolo izay. Dia no tonga hoe tsy mety miakatra misy maka ny fahefana, tsy mety mangina dolo izao fotoana izao. Tsy misy hevitra intsony. Vita ny tantara, izay vao tena miteny mihitsy miarahatra hoe vita ny tantara. Tena vita ny tantara. Mety alain'io sy ny fahefana fa tonga ny fahefana tsy mety manao azy ianao na tianao rehefa bekolely ahy tsy mety mandiry anjely ahy lasa mandeha daholo am'izay manao ny asany satria tonga ny andro ny famaridadanay avany amno izahay dadanay mazava azy zany fa tsy zako olo vary a fa lay tompony teny zany teneko zany dadako iavany manao an'izany andefa 10,000 azy elo afo toy ny mpangalatra ao sambatra zay miavina sy mitana ny fitakoana fandao mandeha ny boita izy ka hotany mpamenarana atanay moa nyrakizy le manarondry teonay ty sambatra zay miavina ary mitazona le fitafidy ina moa le fitafidy diasa marina ataony olona masina eto dia zao zany dia tazao ny azahoana fitafinan'io azony le fitafidy dia ny am'samarina ataony olona masina dia nampianariko anareo ataoko tsara ny asanareo aza tena aza taraindraina tsony fatinana dia atana ny fony eosoa sisa atao ataoko fakana ny fony eosoa fitazomana ny famarehana fitazomana ny fahamatsehana fanaovana ny asany eo koa fanao mandeha boritana izy ka hitany famenarana ny boritana ianao ko zava-tosa fabaraka ny dikan'izay aniny 5,000 ary aniny fitoerana atao amin'ny teny hebreo hoe ara-magetina no namorina anazy ireo natovy arika tamin'ny masanjo tapata ny olona rehetrarehetra eo dia tsy fanjaka be dehibe ny fitahany hoe nanaovana fagagana mihitsy ny sitra anatiny taneny ara-magetina dia izay no mahatonga ny fanao fagagana daodaolo ny rehetra any rehetra azy manao daodaolo ny rehetra reny adversiranely ary ny mpandona tika tsy hoerin'ny fifahataitana azy dia atao kely efa sy le fahaizanareo hoe mpandona tsika tsy hoe dia zao dia vomoava ampirenina masy mihitsy ny tena marina hoe dia fa tsy voa le fagagana rehetra zay tena fatampony ianareo fa hifandona tsika hifandona ny elana azy dia itsanitsika eo ny efatra-ambin'ny-folo apokalipsy 14 dia ny farany 20 apokalipsy 14:20 misena teny ivelona tanàna ary ny faniazana zany io zany dia taon'ny loasan'ny josafatana ka raha nadifika tany namborito soavaly no ivoaka avy ao ary mitoboka tameny 100 tadio zany 300 kilomètre ny alavan'izy zany raha ota ka velarina ny faniapakafaka atao dia eo amin'ny 9 metatra eo ny largeur raha velarina ny arabe zany io dia 300 kilomètre ny alavany eo amin'ny 5 metre 6 metre eo ny largeur dia ny hauteur zany eo 1 metre 50 eo olona firy zany ny eo dikan'izay olona firy zany eo fa tena akoatrany voaka ny zany tena akoatrany miaramisa ny mbola misy voaka bitakoditra atao satria ny mpanjaka mbaky miaramila lasa miditra tany daholo ary angesika vakina lay fanambara ataon'ny apokalipsa sy tena hoe vakisika tsara dia mitaka ny mpanjaka izy dia misy andiny fivatan'ambin'ny-folo fanany demonia ary manao fagagana sy makany ampanjaka ny tany rehetra mba hamory azy ho amin'ilay andro lehibe Andriamanitra tsy to fa nangonina ahoana rehetrarehetra manerana tany
mitondra ny miaramila sy ny vahoaka mihitsy neke vitany zany am'zany sasa zay rehefa nefanarotsy hoe tena 200 millions isan'ny miaramila ao fotsiny tsy resana zany zay voko atafiditra ao fa ny miaramila fotsiny 200 millions tapaty apatapata tahakany eo zany mipaty fambolany eo tsy maro fa tena fatelezina ny eo tansy zany hoe raha miala avy eo fitoerany zany fa de tena misy faty miapatapatra ny 300 kilomètre mandika zany fa tena fandropahana tsy fandropahanatry natao dada iava satria tonga ho soany azy tamin'eo tonga ho soay azy aminy tonga tsika aloha zay teny hoe tonga ho soay azy aminy satria defa misy mianany hoe ahoany afotsony zao ka tena tonga ho soa ka atinykio resak'io a de apocalypse 18 am'izay zany Apocalypse 20 si 20 koa tsy miangana satria aloha jeako fa tsy tately Kristy no marina Apocalypse 19 Apocalypse 19 manomboka ny andininy fa ahita ambinifolo no vakitsika manomboka amin'ny 11 ahitantsika ny Yahosoa Zemsio koa ilay Yahosoa miaraka amin'ny miaramila eny an-dantilanja ny ady amin'ny bibidia zay eo akaiky ny Yahosoa am'izany Elias Apocalypse 19 manomboka amin'ny 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nanaraka izany de hitako misipaka amin'any ary misy soavaly fotsy misy eo teo i matoky sy marina manaran'ilay taingina azy ary arazary mitsarany tediny io le toe Yahosoa io faka an'le lafo no masony ary sady voninahitra maro no teny andohany misy anarana voasoratra teny aminy zay tsy misy raha lafa tsy zereny ihany akanjo mipentina rano ny akanjoro ary ny tenin'Andriamanitra no manarina ny anarany zany de ny tenin'Andriamanitra satria le tenin'Andriamanitra fa Yahosoa tao na toko voalohany andiny voalohany tao na 1 tamy voalohany teny ary ny teny de Andriamanitra ary ny teny de tao amin'Andriamanitra izy de tao amin'Andriamanitra tamy voalohany ary izy marina zao tontolo zao tamy voalohany teny ary ny teny de Andriamanitra ary izy de tao amin'Andriamanitra tira zany le teny fa Yahosoa zay amin'Andriamanitra ka le hoe tenin'Andriamanitra zany de Yahosoa zany tenin'Andriamanitra ka le manana mariko mirehitra tahak'andro lafetytia de izy efa Yahosoa nanaraka azy ary ny tafikenina soka fotsy no taingenareo ary milombazaha fotsy madio ny tapy io zany le akanjo tapy amin'ny fadany amin'ny tomaty ary de amin'ny sakafoanana koa hitatsika teny sakafoanana ka sovaly fotsy taingenan'izay rehetrarehetra miaramilan'ny Yahosoa zany tafikonatomantra Eliany eny no mitarika andreo zay no tonga nateny tamindreo Eliany no lehibe miaramilan'ny tafikenina Antonandra
tarika ny miaramila amin'amina zao ely ahy eny zao ny savaka marasa andany roa nivoaka avy eo amin'ny vavaka savaka marasa roatela dizaboka mba mireza ny firenena ary te azy amin'ny tsorabe izy zay sady ny tenany any manitsaka ny faniazana ny fampezeran'Andriamanitra sy to io zany le tadin'izao le resaka fivaitany hoe miaoso any io tsy nanao ny fanontany io fanapotena zany ary fandringanana eo amin'ny ara-magetona teny sary teneny io sy ny akotany ara-magetona fa ara-magetona moa mba ny fanaovana amin'ny boka zany ao Israel satria tena mitafika ny boka misy Israel satria fantany ka Israel le tiany ao saky taona notsidiny voalohany dia ao ny raha dia voafara e fanjarany ary manangona ny hafa-pireneny mba hoentina makany amin'ny Eosoa dia zao ataoko zao izao no anarana voasoratra eo amin'ny lambany sy ny feny fanjakany fanjaka ary tompony tompo tao any mezakazana nge tsy tenitena miendin'ny fa roapolo aleo aloha dia fasimy folo 19 dia hitako any fa nivory mety ny fanjakany tany mba amin'ny tampony rehetra mba hiady amin'ilay mitaingina soavaly sy amin'ny tampony ihany koa raiky tandresa ny fomba e miaoso any araka miaramila lantilanta ihany tarika ny miaramila ary tarikiny aoso ao moa zany disazay fa rehefa mandeha moa zany ny fomba dia tsy mety aoso any mandeha ny antso hoe tsy exécuteur zay disazay fanafanteraka mibaiko ny aoso rehetra dia rehetreka indray zany egoka sy mpanjakany tany miaraka miaramilany sy ny vahoakany tena ratsy anie zany sady zany mba eritreretina io moa olona tokony andeha ekôty eo satria ny tapaizavatsy osinoany misy olona mandeha tonga toera-pedinamilany eosoany tazany makasitany eosoany sasa tsy makasitany eo koa zay ainareo tsara zany tanjona divory tsy maintsy ny tanjona divory dia niakasitany eo koa tambamynaivo ny tekazay aza makivokivy am'izay zahatanyseho fa eosoara vitandreo mihitsy midetehana azy mainka be fa nareo mikoa fa rehefa misy ny sary mandeha dia toeriny tao fay mihitsy azo satsy azo tatsy valina menimeny fa mamaly foana amin'ny andravatra antara satria mahery lay miaraka amin'ny sitedely aozava mazava sa tsy mazava voasamo tsara le bibidy sy ny tamina samo dia zay nanao fagagana teo anatreny mba hoentiny manetaka ireo manday manika ny bibidy sy mivavaka tamin'ny samo ka indraina tsy velona tany am'fanone tampisofa amin'ny olona sisa dia matiny misy tapaka mivoaka avy teo amin'ny vavamay nitaingina sovany ka voky ny nofony vorona rehetra tena fanapotena ny dikazay rava zany goka dikazay zay ny fiafarany goka zany tsy maintsy andeha anaty anotsy fa efa raky tsy maintsy ho amin'ny Israely ny dikazay zany mahatonga na teny amin'ny Israely metiany hoe mipetraka ny fahefana rehetra ny bibiky zay rehetra mitsofoka ao anatin'ny zatany teny amiko rehefa nyteny aminareo aty amin'iny any solution aty amin'iny any ratiny hoe tsy misy vaholana azy olombelona atao so fa tsy maintsy mandeha araka n'izay nandaminanay anazy dia araka n'izay nandrahana anay dia mizaromely any misikina olombelona ho any amin'ny Eosoa ary miaramila lantolanto etra manao ny asany tsy maintsy mandeha fanakatarana ny teny atao miaramila lantolanto etra rehetra tsy azo rokoevo io satria mity taty fiomanana ny azy faramity
Izay aloha ny leson'androany. Lava dia lava lesontsika androany taty falavitra be mihitsy ity. Fa izy tao boky apokalipsy ito fadimbyfodetsika amin'ny manaraka. Dia moratsika mipetra samitainy koa. Dia joro tsara ho an'ny afa-pirenena tona ny fidiranareo amin'izay. Tona ny fiantsonareo an'Elia amin'izay zao. Tona ny fidiranareo mandositra amin'izay zao manakona ny Elia. Dia ho an'ny Yahosoa aza misy mitarevitra tsony fa tsy fametrana fantaina tsony reo fa fanapahan-kevitra na mandeha na mivavaka. Dia mivavaka azy. Sao ka betsaka daza malalay ilay avao noho ny amin'izany teny rehetra izany. Tonga ny fanatanterana ny teninao koty. Tsy miteny tsony hoe tsy maintsy tanteraka fa tonga ny fanatanterana. Mandeha fampiarana, mandeha ny fandefasana amin'izay ny teny efa efa nampianariko teo sy dia efa nambarako tany aloha. Tsy maintsy tanterana ny tsakan-tsagandava mety tsy misy atao mipikana iraina. Tara avao voninahiko no mandrakizay. Tonga ny andro fahamarinao, tonga betsaka fa tonga ilay fotoana. Any fasan'izay ny fahatanterana teny. Aza tsy nahandrotsony ho tendrasana fa fampiarana amin'izay. Fampiarana dada iavazy eo soa. Any fason'ny fampiarana fefa miandry ny fahatanterana ny teny hitaka zao hitaneka zao. Ary miaran'ila lantako efa olona tsara mihitsy amin'ny fampiarana ny teny. Tsy ny fanatanterana ny teny araka efa nanetanao azy. Amarino hatrany sainao ny Andriamanitra maro. Ianao ny Andriamanitra Abrahama zao maniraka ny Eliasa. Voninahiko no mandrakizay. Dada iavao tsy nitsara mangataka foa nefa arovy ny teninao. Arovy ilay ondrikely voafidinao mosoa. Izay novidinao tamin'ny ranao. Izay navotanao. Arovy izy io dia izay hitamiady mafy ho any aminao sy tikitra mafy iverinao any aminao. Dia mitady ny fomba rehetra tena tonga ny fomba iverina mitetika any aminy. Dia ho azy isan'ny sisika mafy amin'izany. Ianao mahitandray ianao Yahosoa. Dia apita ao izay miady mafy ho any aminao. Tahio sakafo aminy. Tahio ny rano sotroina. Tahio ny asa fivelomana rehetra rehetra. Tahio daholo izay rehetra mety sy mahasoa. Tahio ny fahasalamana. Arovy ny tireny Dada iavatra soa voninahiko nareo miaraka mandrakizay. Amarino mandrakarivo ny teny manakangano ny fahatanterana zavatra itony. Saotra betsaka dada marara ihany avao. Amin'ny anarany Yahosoa anaovana ny teny hitany. Saotra betsaka indrindra Yahosoa. Amen. Dia izay ny teny raha sotrometra samy teny Yahosoa ho amin'ny manan'andeha velomako.